Faly miarabantsika tsirairay avin-drahitra ity asabotsy fa 7 amby 20 ny volana May ity, ary manona fanosoavan'ny tompo aminao indray tratr'izao maraina izao. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo sika fa noho ny fitiavany mbola mahay eto antsika. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavaka isika. Andriamanitra tianay eo, misaotra anao mandrakariva, mbola manaiky hiaraka aminay ary manome aina vaovao anay. Tompo mangataka aminao izahay mba ny sisa andro rehetra iainanay any, mba hiatsara mandrakariva, fanomponanao, fiarahana aminao, ka ilaza izahay fa ariarianay tokoa ny fananana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpamorona izao tontolo izao. Mpamorona izao tontolo izao. Nalaina avy ao amin'ny tiana voalohany toko 7:9 manao hoe nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny ray izay niaviany zavatra rehetra ary ho azy isika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra. Tonga avy tany Makedonia Silas sy Timoty nampy an'i Paoly, ary niara-ny asa ho an'ny jentilisa izy ireo. Ny jentilisa sy ny jiosy dia samy nitorian'i Paoly sy ireo mpiaradia aminy ny amin'ny Kristy izay mpamonjy ny taranaka lavo. Niala tamin'ny fanazavana tsotra sy lalipaka ireo mpitondra hafatry ny azo fijaliana, fa nanatitrantotra kosa ny toetra mampiavaka ny mpamorona an'izao tontolo izao. Ilay mpifehy an'izao rehetra izao ambony indrindra izao, na mahavay tao am-pony ny fitiavan'Andriamanitra sy ny zanany, ka niantso ny jentilisa hibanjina n'ilay sorona tsy voafetra natao ho an'ny olona izy. Tsapan'ireo mpiasan'ny filazantsara tany Korinto ny loza lehibe manantonantona ny fanahin'ireo izay niasany mafy, ary tao amin'ny fahatsapan'izany andraikitra izany no nanehoany ny fahamarinana arak'izay ao amin'i Jesosy. Tsotra, mazava sy hentitra ny afatra nentiny. Hentitry ny fiainana ho amin'ny fiainana izany, ahanitry ny fiainana, hanitry ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana ihany koa, ary tsy tamin'ny teny ihany fa teo amin'ny fiainana andavanandro koa no nanehoany ny filazantsara. Nitombo izao ny fankahalan'ny jiosy ny apôstôly hatramin'izay. Ny vokatry ny fiovam-pon'ny Krispo sy ny batisany dia nampirongatra ny hatezeran'ny retim-panohitra mafy atoka, fa tsy nandrisy lahatra azy mihitsy. Tsy afaka nitondra fonjan-kevitra hanoherana ny toritelin'i Paoly nefa izy, ary noho ny tsy fisian'ny porofo mazava toy izany dia fitaka sy famelezana masika no nampiasany. Ny teny ratsy ny filazantsara sy ny anaran'i Jesosy mihitsy izy. Samba ny hatezerana izy ireo ka tsy nisy teny mangidy loatra na hafetsena ambany loatra ka tsy nampiasainy. Tsy azony nolavina fa nanao fahagagany Kristy. Nambarany kosa fa tamin'ny alalan'ny herin'ny Satana no nanaovan'izany, ary nantitra ny teriny tamin'ny kasahiana fa io hery io ihany koa no nanaovan'i Paoly an'ireo asa mahagaga ireo. Raha fehezina ny mofinainantsika androany dia hitantsika tokoa fa betsaka ny sakana nazon'i Paoly rehefa nanao ny asa fitorenan'ny filazantsara izy. Rehefa tsy nandray ireo jiosy, ireo mpitarika rehetra tao anatin'ireo dia narary kosa ny fon'ireo izy ireo farany rehefa nahita ny jentilisa nandray ny fitorinana ataon'i Paoly. Nitohy hatrany anefa izany tsy nasakana ny Paoly tsy hanao ny asa satria feno fanahy masina tokoa izy. Ary izany indrindra no mahatonga antsika ankehitriny mahafantatra ny filazantsara, ny fahasahiana nananan'izy ireo. Engany isika ankehitriny ihany koa mba handray ny fanahy masina ary hanam-piasahiana hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mbola tsy mahalala ny Kristy. Tsy fidy olona, tsy fidy saranga, fa ninona mety manodidina antsika dia mangataha amin'Andriamanitra rery ihany ny hery afaka entina hitoriana ny filazantsara. Mba ao aminao tokoa anie izany
ianao ane ho fitaovana mahomby tokoa ho famirapiratana ny maizina ary hitondrana ny mazava. Eny amin'izay mbola tsy manana an'izany. Raha ny masina tsara indrindra misaotra anao any amin'izany teny izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izahay mba aloha lalana anay hatrany ianao. Tsy handeha irery izahay fantatray fa tsy afaka manao na inona izahay raha tsy miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro